Ampitoanao antsika hatrandrevana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo vavaka asika rehetra. Misaotra anao indray zay Jesosy fa nofoazinao am'izao lahady marain'izao. Mangetaetanao ny fanahinay ary mila ny feonao tokoa hampitony ny tafio-drivotra rehetra. Porofoy aminay tokoa fa ianao no miasa, tsy anay ny asa, tsy anay ny ady fa anao ho ianao. Mitenena indray Jesosy eo fa lina ny andre ny feonao zahay. Amen. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra zay ho antsika androany dia tsoahana avy amin'ny tenin'ny soratra masina zay hitantsika ao amin'ny Filipianina toko voalohany. Filipianina toko voalohany ka ny andininy manomboka amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy faha-raika amby folo no akantsika izany. Filipianina toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faha-raika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana safady noho ny firaisanareo hampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka ny asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka zany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Fa marina zany fieverako anareo rehetra zany satria efa mbiato ampoko ianareo. Fa piombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny famaliako afa-tsy ny filazantsara sy ny fampianarako hamafy-orina azy. F'Andriamanitra no vavolombeloko fa manina anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrampon'i Kristy Jesosy. Ary zao no angatahaka dia ny mbola hitomboan'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo zay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy anatsiny ho amin'ny andron'i Jesosy Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Amen. Ity texte zay anjaratsika androany ity dia nitsoahana avy amin'ny epistily amin'ny Filipianina ho teo. Epistily amin'ny Filipianina zay lazaina ihany koa hoe epistily ny fifatorana na epistily ny fifaliana. Fifatorana satria any am-ponjy Paoly no manoratra. Ary tonga eo amin'ny vanim-potoana farany amin'ny fihazakazahana izy. Fantany fa tsy ho ela dia handaon-tany izy ary andaon-tany amin'ny fomba tsy mora fa ho vonoina, ho faty maritiora zany. Manoloana an'izany dia normalement raha ny tokony ho izy tokony ho fitarainana sy fitolokona no mipololotra ao am-pon'ny olona miatrika ny atao hoe fanameloana ho faty. Kanefa dia mahavariana fa ato amin'ity Filipianina ity no ahitantsika an'izany Filipianina toko faefatra andiny faefatra haitsika loatra zany hoe Filipianina 4:4 le hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izaho indray hoe mifalia. Lôzika ve zany olona hiatrika famonoana, hiatrika fahafatesana no milaza hoe mifalia mandrakariva. Ary ity no mahavisaintana. Ny any am-poza indray no mampahery ny olona any ivelany zay olona afaka. Ny olona ho faty indray no mampahery ny olona izay salama sy galabina any ivelany. Eo tokoa dia mampieritreritra manoloana ny fahafatesana. Inona no zavatra izay iasan'ny saitsika raha manoloana an'izany tahaka ny Paoly zao. Raha vadiko ny fanontaniana dia zao hoe inona no mety hampitahotra antsika rehefa hiatrika ny fahafatesana. Samy miara-manaiky fa samy matahotra izany daholo. Fa raha tena hidirana lalina hoe inona no tena antony mahatonga an'ilay tahotra hiatrika an'ilay fahafatesana.
indray andro raha namangy olona anankiray narary mafy aho tany amin'ny hôpitaly taty amin'ny misy anay, efa any amin'ny centre de réanimation soins intensifs no nisy an'ilay lehilahy ary imbetsaka izy no efa saiky maty de ao mbola ao amin'ny réanimation. De namangy azy aho, mba nisy fotoana izy zany mba azoazo kely, de rehefa namangy azy tao amin'ny soins intensifs aho de nametram-panontaniana taminy hoe mba te-hanontany anao aho zany miala tsiny ametraka fanontaniana lalina manahirakirana kanefa eto ny occasion ahafahana manontany an'izany tsy eo mivady aman-janakao, ahoana ho azy ny sensation ny olona hoe face à la mort. Ianao mantsy hoa nahita ny fahafatesana en face, ahoana zany sensation hoe face à la mort zany? De zao navan'ilay rangahy ary tena franchement honnêtement namaliny aho hoe tsoroko aminao pasteur ozy izy fa efa 30 taona na protestanta ary ma kristianina fa natahotra aho izy, ary ny tahotro izy tsy tahotry ny ho faty satria tsy maintsy ho faty dao ny olona rehetra, tsy tahotry ny hoe handao ty tany ty de vitatreo ny amiko de tsy misy tsony momba amiko ary tsisy tantara afantarana intsony, tsy ano izy izy, fa ny tena nampatahotra aho izy izy de ity tsy fantatro ny zavatra miandry aho aoriana, la peur de l'inconnu, zay tsara ny teniny, la peur de l'inconnu. Petraka tokoa ny fanontaniana raha isika no amin'ny toeran'izany rangahy zany, marina fa nampianarina atsika tany amin'ny katesizy, nampianarina atsika tany amin'ny sekolalahady, nampianarina atsika tany amin'ny fianarana confirmation, nampianarina atsika tsy fantatro zay formation rehetrarehetra any am-piangonana sy ny sisa hoe ny fiainana mandrakizay ny famonjena sy ny sisa, fa samy mbola tsisy tanitsika ary samy tsy mbola nisy nahita zany plus précisément, de fanontaniana mipetraka tokoa hoe qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Oui, ny famonjena efa mampilatana atsika fa mipetraka ihany ny fanontaniana ahoana tokoa moa manoloana zany. Everiko fa ny réflexeny maro amitsika ihany koa de tahaka zany, fa saingy izao eto i Paoly afa kely ny azy ny réflexe am Paoly manoloana ny fahafatesana, manoloana ny fahafatesana zay efa tsy ho ela am'izay andao zany ty tany ty, tonga amin'ny farany fihazakazahany izy de zao no lazainy hoe ny tena fifaliko hoy Paoly, ny fifaliko izy izy dia ny fananako tsy ny fananany fanantenana amin'ny hitranga, tsy le zavatra iseho rehefa avy eo, na de nisy fotoana ary Paoly hoe naniry mafy a niala ety fa sanganehana aho tsy hitako zay atao hijanona aho te hijanona aho nohony aminareo nefa za koa te handeha, tsy ny fahazahoany antoka hoe ho any an-danitra de vitatreo ny adiko, zay masina atsika rehefa misy olona le miatrika fahoriana mafy de vita ny adiny, sambatra izy zao, tsy zay fahasambarana miandry azy zay no nahafaly am Paoly nefa tokony ho zany, satria azadiny fa i Paoly efa nisy fotoana nampiakarina tany an-danitra dia efa hitany zany, Paoly zany manana tombony noho tsika, donc normalement ny fifaliany Paoly tokony fifaliana hoe ho any am'le zavatra zay efa hitako indray aho, be da be ny olona mijoro vavolombelona zay fa tany no miverina ny 99,9% no miteny daholo hoe tsy te hiverina intsony, donc j'imagine raha teo amin'ny toeran'ny Paoly dia satriny de satriny andeha satria tsarony le zavatra hitany, fa ny fifaliko izy Paoly tsy zay zavatra miandry ahy ao ambadika zao fiainana zao, hafa kely ny azy, ny fifaliko izy izy de ny fananako antoka ny amin'ny asa zay nataony, ny fifaliany amin'ny zavatra vitany, ny am'izay zavatra ho apetrany eto am'ty to zao tontolo zao ty, afa kely ny azy. Petraka anao koa ny fanontaniana, inona no avelanao eto am'ty tany ity
ray aly eto ianao. Teolojia afa kely ny teolojiantsika eto amin'ny herzieniny. Tsy mitovy amin'ny akamaroany olona hoe omany no mandrakizainao, omany ny lanitrao, omany ny fiainana mandrakizainao. Fa ho ihany ray hoe inona no avelanao raha tonga ny fotoana zay tsy maintsy andaozanao ety? Inona no fifalinao am'izany? Inona ny fifalinao am'izany? Zany hoe tsy brake amin'ny raha ampitso, tsy focaliser am'izay tranga raha afakapitso, fa focaliser hoe qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser en héritage à ce monde? Inona no vitako ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto? Fa tsy hoe maika noari, tsy natao échappatoire ny fiainana mandrakizay, tsy natao andosirana ny ady mangotraka eto an-tany ny fiainana mandrakizay, fa araka le teny ny soratra masiny hoe ary ny asany manaraka azy. Ny asany manaraka azy tsy asa manaraka anao any an-danitra, tsy asa manaraka anao any ka hoe ino no clé d'entrée en fiainana mandrakizay. Manaraka anao zany hoe lasa ianao fa ny asanao mipetraka ary mbola mitohy ary mbola miteraka vokatsoa ho an'ny olona. Ame ohatra atsika amin'ny tantaran'izao tontolo zao, zany Martin Luther zany 500 ans mahery zay nanaovan'ny réforme, hatramin'izao tsika migoka ny tombotsoany. Za eto zao tsy eto raha tsy nisy any Martin Luther zay nanao ny réforme, misy an'izany Calvin zany, tsy nisy ny FJKM, tsy nisy ny église réformée mondiale raha tsy nisy zany Calvin zany. Sy ireo mpanompon'Andriamanitra be de be, ao ry dadatorakoto Zandry, ao ry Neny Lava, ao rakoto dada Ray Solambo, nanao an'ny akanjo sotanana zao anaovako zao. Tsy ao tsony reny olo reny, nefa isika ny asany mbola manaraka eny any. Zany ny existence ny olona, une existence fructueuse, nisy dikany ny nandalovany teto an-tany, fa tsy olona velombelom-poana. Na sanatria ny aina fotsiny hoe nananana izy azy zany olo zany, nalaza zany olo zany, nanakarena zany olo zany, nanapahaiza zany olo zany, de sasaretina de inona ny dikan'izany? Miala tsiny mitovy amin'ny biby ihany. Mamperitreritra ty texte napetraky Paoly ity. Rehefa niteny izy hoe vita ny fiazakazahako, niady tsara ny finoanao. Iny io ady tsara ny finoana io, tsy le hoe hiditry ny lanitra ao. Non. Afaka mirehareha izy ary fireharehana tsara izany, fa tsy fireharehana ratsy sanatria hoe ireto no lova apetraka ho an'ny fiangonana, ho an'ny olona, mba ahafahan'ny olona koa manohy ny lalana sy ny fiazakazahana. Paoly apôstôly eto manana fahatokinany amin'ny toyany asa, na de tsy hoe ty itsony izy. Azadiny fa tamin'ny ora farany io zay nanoratany Paoly ny epistily any ampigadrany io, nandao azy daholo ny mpanaradia azy, tovy amin'ny Jesosy mihitsy. Olona vitsivitsy sisa azo isana amin'ny ratsan-tanana no mba nandidina ny Paoly, anisan'izany ry Timoty. Ny akamaroany ozy izy Paoly de lasa nandao azy daholo, kanefa tsy latsaka ao anatin'ny atao hoe fahakiviana i Paoly, na fadiso fanantenana. Marina diso fanantenana maha olombelona ihany hoe de zao ve no valy babena natao ahy, tsy anina Paoly. Non. Ozy Paoly hoe tsy zany no mampiasa saiko, ny fifaliko izy Paoly de zavatra hafa. Mety hiteny ianao hoe manana fahatoky tena tafahoatra Paoly, matoky tena. Tsy matoky tena izy, au contraire ho asehoko anao hoe ny antony. Tsy matoky tena izy ka hoe matoky tenany amin'ny zavabitany, tsy miankina amin'ny zavabitany. Zereo ny 9:9 amin'ilay voalaza atsika amin'ny Filipiana toko voalohany teo. Zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy: ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahatanteraky izany
mandra-piavy ny androny Jesosy Kristy. Averiko indray ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka ny asa tsara tao anatinareo hahatanteraka izany no mandra-piavy ny androny Jesosy Kristy. Ilay nanomboka ny asa tsara no hiankinan'ny Paoly fa tsy zay nataony. Fantatry Paoly fa ny asa rehetra zay natao dia tsy matamomoka fa Jesosy no nanomboka izany ary izy no miantoka ny fahatanterahana zany hatramin'ny farany na dia tsy hitan'ny mason'ny Paoly aza ny vokany. C'est ça l'espérance chrétienne. Averiko fanonteny ny fantatry Paoly dia Andriamanitra nanomboka ny asa tsara, Andriamanitra nanomboka ny asa ao am-pon'ny olona. Ary dia tsy maintsy rehefa izy no manomboka izany tsy maintsy tanterahany hatramin'ny farany. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait très bien. Tsy manao asa tapany Andriamanitra. Indrindra ny amin'ny famonjena ny ain'ny olona. Ary zay no fikirany Paoly hoe na tsy ety intsony azy aho, ny asan'Andriamanitra zay natombony tamin'ny alalako tsy maintsy mahavokatra. Tsy noho ny karisma nananany Paoly, tsy noho ny talenta nanany, tsy noho ny fahaizany teny, fa noho ilay nanomboka ny asa tsara ao anatinao. Iza ilay nanomboka ny asa tsara ao anatinao? Fantatrao ny valiny dia ny fanan'Andriamanitra zany. Andriamanitra no manomboka nanao ny asa, tsy zaho mihitsy ozy Paoly. Mety afaka nalay-panahy Paoly irehareha hoe nahavita be aho. Mety afaka hiteny izy hoe no ny amiko nahatonga ny reto olona reto mahafantatra an Jesosy. Io masy matetika ny fahalemena mahazo atsika mpitory rehetrarehetra. Tsy hoe mpitory filazantsara toanay ihany, fa isika rehetra zay mitaona olona ho an Jesosy. Zaho ani no mitarika ny ranona reny tao an Jesosy. Zany fitenitsika. Surtout ohatra le olona lasa manan-katao na lasa malaza na lasa mpanompon'Andriamanitra goavana na lasa misongadina fiarahamonina. Zaho no mitondra ny reny teo am Jesosy. Ohatra ny teampiseho hoe mba omeo meday kely aho. Zaho no mitarika an'izy mianakavy tao ary misy aza malahelo zaho ve mba nitarika anareo tao am Jesosy dia tsy mba misy reconnaissance aty amiko na ny kely. Paul tompoko nandany ny androny pendant 3 voyages missionnaires nitety an'izao tontolo zao, il s'est retrouvé seul en prison. Mampiomana antsika aho hitory filazantsara hoe raha reconnaissance no tadiavinao manao ny asa ajanony de ny androany fa tsy hisy zany. So arary fo eo ianao. Ho diso fanantenana ianao, dia zay nafozako ho an'i Jesosy zay ve? Izay nandaniko mondro keliko zay ve? Zay niaretako ny mafy zay ve? Dia zao ve tsy mba misy mba mahatsiaro ao na ny ray ireo olona nitoriko ny teny fa nakaizy daholo izy reky. Zany tompoko ny lova ho anao. Zany nataony Paoly eto. Ny fifalitsika dia ny mahita ny asan'Andriamanitra manomboka ary izy miatoka azy. Izay ny tokony horenan'ny fifalianao. Fa raha zavatra fa hitomany ianao, hisento anao, harary fo ianao, ary raha mbola tsy volany am'izay ajanony aloha. Mitodika manokana am'izay nanolo tena amin'ny asan'Andriamanitra rehetra aho. Efa ao anatin'izao asa izao, na zay mikasa hiroso am'izao asa izao, raha izany no motivationnao ajanony androany 8 décembre io asa io fa tsy natao anao. Misy olo manontany mantsy hoe ao rehefa tarako hoe natao anaty asa fanompony ity. Tsy misy resaka hoe natao anao na tsy natao anao. Ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe vonona niatrika an'izay ve ianao. Ary Andriamanitra rehefa manomboka ny asa, izy no miatoka ny fahatanterahany. Averiko, izy no manomboka ary izy no miatoka ny fahatanterahany. Tsy ianao, tsy ny fahaizanao miteny, tsy ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana dia anananao fifaliana ho anao hoe finaharitra ianao, faly ianao fa vita ny asa. Fa tsy migarantira résultat ny fanomezam-pahasoavana. Maheno tsara,
averiko ndray ny fanomezam-pahasoavana de cadeau omen'andriamanitra anao ahafahanao mahita fifaliana manao ny san'andriamanitra faly anao fa nahavita ny asan'andriamanitra fa ny fanomezam-pahasoavana tsy migarantira résultat eo mantsy ny madiso am mahatonga le déception hoe misy olona manana fanomezam-pahasoavana goavana amin'ny asan'andriamanitra fa tsy voatery isy vokatra. Misy ny teny mieritreritra hoe satria izy manana fanomezam-pahasoavana dia azo antoka fa hamokatra tsia na koa misy iteny hoe zaho tsy de manana fanomezam-pahasoavana firy noho zany de tsy azo hamokatra tsisy vokatra antenana tsia izy no nanomboka ny asa tsara ao anatinareo ary izy koa no hahatanteraky zany mazava tsara ny teny Paoly izy fa tsy anao zay natonga ny aloha hevitsika azy ny asa sy ny ady fa tsy anao noho zany aza miantehitra amin'ny fanomezam-pahasoavana toriteny afa kely tsy fandrenao ty toriteny andro aty aza mifaly amin'ny fanomezam-pahasoavana tahaka antenen'i Jesosy tamin'ny 12 lahy rehefa niverina avy nanao tatitra hoe nanaiky anay daholo hatramin'ny fanahy ratsy tena naomby ny asa misaotra n'Andriamanitra fifaliana tsara ne zany tsy zany ve fifalitsika nanao na nitafika masina nisy olona 30 nanolo tena ho an' Jesosy natao batisa daholo izy ireo midorana daholo ny fanafodigasiny de nanolo tena naraka an' Jesosy natao batisa sisa faly daholo ny olo miasa Andriamanitra laonao sy Jesosy tamin'izy 70 non aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny narinareo aza miantehitra amin'ny fanomezam-pahasoavana mety izy tsy be de be tsy ho tia an'ity toriteny ty tonga de iva zape iva scroller iva slide tsy maninona fa tsy zany milazan'zany fa nysoratra masina tantaran'ny Paoly mampiseho an'izany amitsika anome ohatra anakiroa-ngeza be tsika hanamarinana zany zavatra tsy hanamarina fa hanehoana izany zavatra lazaiko zany ohatra tsisy mihoatra noho nan Jesosy Jesosy no resatsika iza no nahavita asa mihoatra noho Jesosy nametra tanàna tamin'ny marary izy sitrana ny marary ny maty natsangana vahoaka maro nanaraka an' Jesosy tsy natsiaro nona mihitsy fa finaritra mihainy toriteny Jesosy du matin au soir donc résultat osika success story naomby ny asa Jesosy anefa ny de niteny mazava non tsy noho ny nahitan'ireo famantarana noho ny tadiavandreo fa noho ny nanany mofoka voky c'est tout ils sont là juste pour leur ventre ils me suivent juste pour leur propre intérêt fa reo olona reo tsy aki amin'ny filazantsarako manimpahay mitodika manokana aminareo mpitoro filazantsara mahomby rehetra ataoko hoe mahomby ianareo zay be olona manaraka avy atorina faites attention fitaka io ne vous faites pas avoir ajereo ny tantaran'i Jesosy eto vahoaka ane za nanaraka azy zany vao niteny fotsiny izy nyray maraina ny tenako ny tena fihinana ny rato ny tena fisotro nanjavona daholo izy rehetrarehetra tsisy hita todika tamin'ny mpianatra 12 ianareo koa va mba te hiala na hatramin'ny 12 lahy kay zany mbola mamaitra-panontaniana fa ahoana ary ty resaky ty zany fa izao anefany tonga ny fotoana zay tsy maintsy nandehanan Jesosy niverina any amin'ny ray hiakatra ny an-danitra izy tsy haiko aloha nareo raha teo amin'ny toerany 12 lahy iza amin'izy 12 lahy no sahy hoe handimby an Jesosy après tout ce qu'il a fait tsy haiko aloha zany raha teo amin'ny toerany Petera tsy sahy amin'ny fomba ahoana no andimbiasako ny asan'ny olona io ny fizy nanangana ny maty namoky ny nona nampahiratra ny jamba na nadio ny boka na nasitrana ny marary ary ny gagana ny fampianarany nampitolagaga ny fahendreny de hoe andeha fa apetraka aminareo ny asa marina mafy tsy mahavita tsy hoe tsy mahavita tsy tiako fa hoe amin'ny fomba ahoana ny andimbiasako olona goavana ohatry zany
kanefa dia zany nataon' jesosy ary misy fehezateny jesosy somary manahirakirana atsika zay mas alohan'izy andeha zao ny teniny ao amin'ny jaona toko 7 andiny 12 vakiko amin'ny anaran' jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino a ny asa taoko no ataony ko ary anao asa lehibe noho izany aza izy satria zaho makany amin'ny ray matetika ny amin'ny tiasan'andriamanitra ty a pratika ny resako eto de tia mifampitany olona tia mampitany tenany amin'ny hafa za nahavitany zao sy zao sy zao na koa rehefa tsy eo intsony izy dia mahafinaritra ny olona ny mitanisa hoe tamin'ny andro ny rano na hafa ihany de le mpandimby ny asa teorina mitsipozipozy hoe de za moa zany mba iza or na ny jesosy eto dia zany ny atao hoe transfert de compétence apetrako aminareo ny asako eny malemy ianareo eny osa ianareo eny tsy mahavita azy ianareo fa migarantira anareo fa hamokatra ianareo zany ny tena atao hoe leader spirituel ny mahavita an'izay manao transfert de compétence any amin'ny mpandimby azy zay fa tsy nisy ondrotany voninahitra no zava-dehibe amin'ny tiasan'andriamanitra ty fa ny atonga ny asan'andriamanitra hamokatra ary io no aretina fosotra manimba ny asan'andriamanitra maro eo anivon'ny fiangonana am'izao fotoana zao samy teo dadany samy teo lohany samy te hisongadina hoe zaho no best of the best fa tsy problemany mihitsy zany fahavokarany asan'andriamanitra zany izay tokony masoatsika hoe ahoana ny ahatonga ny tiasan'andriamanitra hoe ampelantanako ty hamokatra rehefa tsy ao intsony aho mba mieritreritra an'izany ve ny akamaroan'ny mpanompon'andriamanitra fa hoe atao misy ondrota ny voninahitra rahalahy misy ondrota ny voninahitra rahabavy aoka efa be amin'ny asany tompo tsara zany mais après qu'est-ce qui va se passer après zay ny fantaniana tokony hipetraka hanahoana ny asa rehefa tsy ao tsony ianao teny nataona mpanompon'andriamanitra tamiko indray mandeha hoe tsarovanaka fa raha vo tonga amin'ny toerana anankiray ianao ka manomboka ny asan'andriamanitra de ny zavatra voalohany tokony ao anatin'ny réflexe anao de ity raha oviana no miala eto taitra be aho ray aman-dreny aho tsy ohatrany hafahafa be hoe zany tendrena amina fiangonana anankiray aho de premier jour atongavako ve de hoe rovina ny aletra fa rehefa tao amperinasa vo azoko le izy efa lasako vovoka moa le ray aman-dreny fa isaoran'andriamanitra nanome azy nahatoy zao ah ray aman-dreny be zany ary iriko hananany mpanompon'andriamanitra olona tahaka zany fa rehefa manao ny asa de zany tokoa hoe mila eritreretinao hoe rehefa tsy ao intsony anao hanahoana ny toy ny asa donc zany ny focusnao ny énergienao rehetra de hoe comment rendre pérenne le travail ahoana ny atonga n'le asan'andriamanitra hitoy ary hamokatra mihoatra lavitra nohony tamin'ny andronao eo no asan'le bablesse et le bablesse marary atsika aloha tsy omena ny zareo dolo ny zavatra rehetra fa manjary sao de misongadiny eo izy tsy zany ny aretin'ny mpanompon'andriamanitra maro mifaninana ony ny mpanompon'andriamanitra ahoana zany mpanompon'andriamanitra mifaninana zany fa nga izy ty concurrence fa nga tsika tsy piralahy sy mpianadahy ao amin'ny kristy fa nga izy ty tsy cause commune tanareo fa lasa perverti le asan'andriamanitra de samy tesa hoe jereo fa jereo nge ny asan'andriamanitra apetrany iny ka tena olon'andriamanitra zay ve ny satisfaction personnelle anao mahazo an'izay doka zay amin'ny mpanaradiana iny ka tena zavatra non tsy any ny any amin'ny ondry ny jerena ny évaluation tsara indrindra de any amin'ny ondry hoe misy mitsangana avy eo amin'ny ondry manohy ny asa ary mahavokatra mihoatra noho ny teo aloha jereo tsara de mbola manampitrotraka jesosy amin'ny jaona toko 1:17 Jean 16:7
amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Ahoana ozy Jesosy? Mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho, tsy ho avy ao aminareo ty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho, dia irako aty aminareo izy. Mahatsara anareo ny fialako. Sinao ianareo dia ho zaza ra-panahy foana. Ka rehefa handray ny fanan'Andriamanitra, inona zavatra nitranga tamin'ny andron'i Jesosy anie? Tsy nisy olona firy ny tena hoe nanaradian'i Jesosy dans le sens hoe akia le cause ireo vahoaka nanaraka an'i Jesosy reo dia mitady famantarana fotsiny. Jesosy no tena zany fa tsy za. Mitady famantarana fotsiny voky zareo dia zay basitrano mararinay me hoaniny zay no nahatonga andreo vahoaka reo. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly vao nisy vokatra. Nitory-tenin'ny apôstôly taorianan'ny Pentekosta, 3000 personnes no converti. Ataovy ny schéma, fa ahoana tamin'ny andron'i Jesosy tsy nahazo olona na ny antsasaky zany akory. Fa ahoana ty amin'ny apôstôly zay malemy, tsy manana karisma, tsy Andriamanitra, olona tsy de manahoana, olona vadibadika ary Peter zany vadibadika ohatran'ny lelamay, samy olona kanosala daholo midy an-trano, nefa rehefa ireo no nirana nanao ny asa nahavokatra. Izay ilay mystère ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. No zany ry havako, tsy manana excuse tsony ianao, tsy manana fialana olana tsony ianao. Ny am'le hoe za tsy manana famezam-pahasoavana andeha hitory, tsy misy zany. Ny famezam-pahasoavana tsy natao garantie azahoana vokatra, fa nomena anao fotsiny hanananao assurance ny tenanao, fifaliana ho an-tenanao. Tsisy excuse. Satria averiko an'ilay andiny fahenina, izy nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany. Ka ny herin'ny tenin'Andriamanitra no manovany olona, fa tsy ny fahaizanao mandahateny. La parole, elle est autosuffisante. Tsy mila anao, tsy mila ny fahaizanao miteny, fa mahaleo tena samby rery izy. Ohatra anankiray faharoa ao amin'ny testamenta taloha iray ka atsika azy dia tantaran'i Mosesy zany. Mosesy ilay natsona hanafaka ny zanak'Israely avy any amin'ny fahaboboana, avy any amin'ny fanandevozana azafady. Eritreretinareo hoe prince d'Égypte ny lehilahy, dia nanao sacrifice, marina fa hoe nandositra izy, fa raha atao jery todika ny fiainan'ny Farao, sacrifice ane zany hoe prince d'Égypte na hamonjy ny zanak'Israely zany. Fa hoy ny fomba fiteny frantsay zay hoe il a accepté le sale boulot. Averiko ndra, il a accepté le sale boulot. Ty koa phénomène anankiray amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa misy voninahitra, rehefa misy tombotsoa, rehefa misy laza, samy teo lohany daholo. Fa rehefa anao an'le asa farak'izay mafy, le sale boulot, il y a personne qui se lève. Iza teo, za tsy ho tratra farany ao ka, iza no tratra farany ao. Zao tsy tady raha ohatran'ireny zafilemena ao zao sasany. Mosesy, le sale boulot, c'est lui qui l'a fait. Ahoana mahatonga le sale boulot? Ngai Mosesy nahazo reconnaissance. Impiry Mosesy nitadiaviny zanak'Israely ho vonoina. Moninako. Fa maninona metinao taty anefitra ty zahayko. Fa nga tsisy fasany elevena any Egyptako. Ny sasany zany olona afaka mbola leony any gadra misy rojo ny tanany de hoe tany zay mba nina kena, tany zay mba ninana melon, tany zay mba ninana concombre, tany zay mba ninana zao, aty zay zao. Impiry saiky ny vonondry zareo. Or tsy fantatry zareo, adinony zanak'Israely hoe ty lehilahy ty anie c'est un ancien prince d'Égypte. Nandao azany izy nanaiky hipetraka dans le désert, nanaiky hiasa hiandry ny ondry ny rafozany. Ry lehilahy isany iza ny lehilahy anaiky hiasa ho an'ny rafozany pendant 40 ans. Dadan'ny Zipora, izetro. Mba eritreretinareo prince d'Égypte
lasa mpiandry ondrony rafozany any anefitra 7 taona fa na izany aza mbola tsisy reconnaissance ihany mbola tadiaviny zalahy ho vonona ihany i Mosesy zany ny olombelona ary ty no mbola gravy tsy mahazo miditra ny tany Kanana Mosesy c'est le comble mbola zaka ihany hoe tsy rarahin'ny olona ka ataona moa fa ny olombelona ohatry zay mbola zaka ihany le hoe niaritra ny mangidina hatrany 7 taona ataona moa fa zay le fiainana ozy tsika fa eto ny ray de ilay Andriamanitra zay niantso azy no miteny aminy hoe tsy mahazo miditra ao an-tany Kanana ianao no ny tantara anaky manokana zay tsy resantsika androany fa ny tena tiako atongavana de hoe on lui a refusé le privilège hoe iza namony voy de iza niravaka ny vanginy zay no fitentsika za ve namony voy de ela niravaka ny vanginy izany ny asan'Andriamanitra ianao no mety mamony voy fa ny hafa no iravaka ny vanginy zakanao zany andao iara iasa tsy zakanao zany démissionné androany tapitra ny lako anao ry Mosesy Josoa no nitendreko hitarika ny zanak'Israely ao an-tany Kanana le petit Josué fa izao alohan'ny hafatesanao alohan'ny ananao Jehova miakarana tendrombohitra de tazano lavitra hoe indro lay tany Kanana nampanatinaiko anao ny tiany Jehova lazaina de zao hoe no tanterako ny teny zay nolazaiko taminao ry Mosesy tsy nivadika taminao aho tazano lavitra hoe iry ilay tany nampanatinaiko anao tiako be io sary io hoe tsy Mosesy no acteur tsy misy idirana fiainana mandrakizay eto fa resaka fanompona ny resantsika eto sao de afangaronareo ny resaka Mosesy no acteur principal Mosesy no investigateur Mosesy no pionnier namakilay Mosesy no tena atao hoe nisikiponitra nanao zay nafana zanak'Israely avy any Egypte niaritra ny mafy tany anefitra pendant 40 ans de avy eo amizay vita ny asa ratsy tsy hoe asa ratsy dans le sens hoe asa maloto fa ny asa mafy zay tsy misy tehanao satria tsisy voninahitra tsinona ka tsisy voninahitra ao fa mamorotra tanan'akanjo mitsemboka miasa mafy misotro ny rano tsotina hiarany fanenjena hiarany vavabe vita ny asa mafy de natolotry Mosesy eo ambonin'ny plateau eo ampelatanany Josoa hoe zanako ity anjaranao no manao ny asa zay le image eto androany aho zany raha hiteny hoe iza ny vonona ny ho tahaka ny Mosesy tena ho azoko sanavaratanana ny andeha aleoko le mitoeran'ny Josoa ka mamatambonina mandray zavatra efa vita dia Josoa nahazo ny voninahitra nitondra ny zanak'Israely niditra ny tany Kanana ity ny tany ho anareo samy mahazo ny anjarany eto ny Zebulona eto Naftaly eto Asera sy ny sisa fa tosa tsy nisy raha tsy nisy lehilahy tahaka ny Mosesy ny santsangana pour faire le sale boulot. Frères et sœurs en Christ, es-tu prêt à faire le sale boulot pour tes frères et sœurs? Matetika ny mahazatra ny olona de zao mitady ny voninahitra hoe tena naomby tena sisy fa tsy tazana reny olo reny fa any ambadika tanareo ny spectacle anankiray raha mijery théâtre ianareo de ny acteur no hitanareo eo de faly anao mahay zany acteur zany na mijery film mahay zany je zany actrice zany mahay zany olo zany fa rehefa tapitra ny film iza no mba mamaky an'le soratra miakatra iny izy amitsika mety le voalohany any acteur principal fa jereo fa misy soratra lava be ao metteur en scène réalisateur chorégraphe habilleur coiffeur décorateur figurant le olona le mandalo fotsiny eo le olona nanjaitra ny akanjo le olona nanao ny lumière le olona
lista be amina page tsisy mahafantatry reny fa io filma box office io film nazo César io film nazo Oscar io film tsy afaka ombavan'ny olona io reo vahoaka be tsy misy malala ireo nato azy ireo jamais ahazo Oscar jamais ahazo César fa devant scène foana no mahazo bravo mahay be Denzel Washington mahay be Brad Pitt mahay be Ian. Il y a toute une équipe derrière zay tsy hitano fa ireo no tsy nandry andro tsy mandry alina antsona mifiry alina de mandeha miaritra ny avorana mba hitanareo moa reny tournage na film reny mitazona ny micro iny amina kilo maro pendant des mois et des mois c'est pas une histoire facile hein? Io no iatsonanao faire le sale boulot izany andeha izany anao tsy za zany alao anareo matanjaka alao anareo mbola mazoto alao anareo mbola tanora alao anareo zao fa rehefa tonga kosa le handray an'le médaille sy le titre sy le hotazany olona za mba ataoviny aloha eny eo no mampieritreritra amity asan'ny Jesosy ity ka isika ihany koa amaranako zao toriteny zao fa lava loatra ny fanantenantsika ny fifaliantsika de zao hoe afaka mijery lavitra venao hoe nanomboka ny asa tsy enao no ioton'ny vokatra fa efa tazanao lavitra tahaka ny Paoly ary zay no fifaliko i Paoly lalina le fifalian'ny Paoly tazako lavitra ny vokatra de efa mijubile sady Paoly hoe hamirapiratra ny fiangonan'Andriamanitra la preuve tsy ao ntsony Paoly isika migoka ny tombotsoany ny Filipianina ny Galatianina ny Efesianina Tesalonianina voalohany Tesalonianina reo fa tsy nisy zany rehetra zany raha tsy nisy any Paoly niaritra ny trèfle mialatsiny am'le fomba fiteny tsy misy raha tsy nisy any Paoly niaritra ny trèfle. Je comprends azoko hoe tsy manintona zany toriteny zany je le sais satria maharary atsika lay ego atsika lay satisfaction personnelle atsika mantsy no voaososy am'zany zavatra zany hoe za ve miasa mafy pasteur de za ve tsy mba hiotony vokatra oui c'est comme ça fa ny fifaliko ny fifalinao de zao hoe hamokatra io fa tsy hoe hamokatra hoa io ary tsy ianao niotony vokatra tsy zakatsika zany no zany de zao hoe anticipeo ny fifalinao ataovy tahaka ny Abrahama 100 taona tsy mbola nananjanaka ihany de ozy Andriamanitra hoe avia mivoany tramolainao Isao ny kitany eny amin'ny lanitra de tahaka n'ireo no isan'ny taranakao asa razonareo ve zany phrase zany tsy promesse fotsiny iny oui promesse nomen'Andriamanitra hoe hanana taranaka maro izy fa ity ny tena zava-dehibe jereo ilavitra hoe tahaka ireo kitana mamirapiratra be dehibe tsy tabosanareo ireo ny taranakao zany hoe efa hitany Abrahama zay le hoe vision tazany lavitra hoe ho toy ireo ny taranakao fa mbola tsy hitany masonao na mbola tsy ao ambany masonao matsy fa tazano lavitra zay koa ny amaranako zao toriteny zao misy asa nampanaovan'i Jesosy anao misy asa fanompona iatsony anao tazano lavitra na de mbola tsy ampelantananao azy de ankino am'izay ny fifalinao aza mitanondrika hoe tohatrany tsy mahavokatra aza mitanondrika hoe tohatrany tsy de makaiza tsy le ao ambanin'ny masony jerena fa le tazano lavitra zany ny atao hoe visionnaire tazano lavitra ary ao reno ao am' Jesosy ny fifalinao hoe Jesosy no nanomboka ny asa ary izy no anatanteraka azy hatramin'ny farany vonahitra any ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrendraka ho azy mandrakizay vavaka sika de raha laza voninahitra ho anao ry Andriamanitra ay maharary anay mandre zany afatry zany am'ty marana ity satria
mety nafana fobe zahay nanompo anao satria misy zavatra natenainay tao. Kanjo mafy aminay ny mandre zany hoe tsy voatery zahay no ito ny vokatra, ary tsy voatery hanana reconnaissance aminay ny olona no ny asa vita. Efa mampiomanana anay ianao tsy manolo bato mafana fa izany no izy. Ka dia zay vonona tokoa dia ampaherezo ny tanana miraviravy, ny lohalika malemy, ary aoka ny fifaliany tsy fikitra, tsy orona afa-tsy aminao, fa tsy orona amin'ny zava-bita, tsy orona amin'ny olona fa aminao ihany. Ny dera laza voninahitra anao reriany zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Mirary soa antsika rehetra, manome fotoananao amihery ny tozo indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ela matoto.